tontolo fa manana pépinière koa izy ahafahany miara-miasa amin'ny faritra amin'ny commune amin'ny institution rehetrarehetra izay mba ahafahana mampitombo ny rakotrala zany manodidina ty faritra ty dikan'izany izy dia azo atao hoe manao ezaka tokoa zany ary zay ny teniny teo hoe tokony ataony zay investisseur à Madagascar zay misy usine rehetrarehetra zavatra atao modely satria rehefa voasoratra zany ao anatiny cahier de charge ny tsirairay fa ny fanaraha-maso moa zany dia tsy maintsy ataontsika na dia soratany dia tsy maintsy araha-maso ary miezaka koa dia tsy maintsy ataony reny entrepreneur regny satria araka ny teneny teo anie nenay io tsy zavatra mandalo fa développement durable izy ka raha olona ka tena mieritreritra haritra izy dia tokony anaraka an'iregny ary tokony anaja ny tontolo manazava ny fomba fiarovana ny tontolo iainana sy ny orinasa ny tompon'andraikitra ao amin'ny groupe Sokota. Kotona dia misy ohatran'ny orinasa rehetra tsy maintsy misy rano maloto avoakany ary ny mpiarabelona tsy avela hoe misy victime zay zavatra efa tsy maintsy asiana fandiovana ny rano alohan'ny idinany any amin'ny renirano zay fanadiovana zay vola be ny lany tamin'io ary reny le hoe investissement tsy misy zavatra miverina na hoe tombony fa mivatana fa ny tombony ho atsika rehetra zay tena ngeza be dia ny rano madio ho an'ny mpiaramonina zay manodidina ny orinasa. Tsy ny toy izao ihany koa no tokony hiariny ratsy dia ratsy ny ataontsika hoe fandrenesana iny reportage tamin'ny faraparan'iny fanaizana zany dia azotsika volanina zany mazava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana indrindrindra renirano ampiasain'ny usine ireny rano maloto ka avadika ho rano madio izany. Iresaka kely mikasika ny jeune chambre internationale indray isika manana tanora manana tarigetra manana traikefa ihany koa ny jeune chambre internationale eto Madagasikara afaka mifandray aman'olona amin'ny fomba fitantanana maro ihany koa isika eto Madagasikara. Madagasikara no azo zaina fa mety andray ny fivoriam-beny ny jeune chambre internationale aty Afrika sy Moyen Ouest afaka herinandro ohatra ka mitsika izany vintana izao ny namana Maritra Ramarikoto sy Stéphane Alphonse Saran fanezetiana tompoko. Fifanana maro samihafa ahafahan'ny tanora mampivoatra ny fahalalany omeny ny mpampiofana avy any ivelany no isan'ny tombontsoa ho azon'ny tanora 12 hatramin'ny 70 taona mandritra ny fivoriam-be izay tokosain'ny jeune chambre internationale eto Madagasikara. Avec Sud zany dia fiaonana ny olona mpikambana ao amin'ny JCI ao anatin'ny firenena folo ao anatin'ny Afrika sy ny Afrika Atsimo indrindrindrindra sy ny Océan Indien dia zavatra hitranga ao zany misy en 3 parties misy ohatra ka resaka formation à nouveau de régime zany hoe ny lakamissement des formations JCI Achiva dia JCI Admin dia ny samedi dia misy sabotsy dia misy ny fiampiresana ao anatin'ny mpikambana ao amin'ny JCI na ny avy eto Madagasikara na ny avy any amin'ny firenena hafa mikasika ny fivoaran'ny organisation zay ny JCI fivoarana PDB amin'ny lafiny PDB fivoarana amin'ny fahaizana fitondrana olona zany voalohany indrindra ny fahaizana ny entreprendre zany hoe manao zavatra dia ny fahaizana koa amin'ny hoe resaka hoe amin'ny toetra mihitsy ny tena hita koa fivoarana amin'ny magistrat fa ahoana fomba firesahana mason'olona ahoana fomba bedibe ny zavatra tombotsoa afaka azo amin'ny JCI. Afaka misoratra anarana eny amin'ny masovin'ny jeune chambre internationale isam-paritra ny tanora rehetra liana andray anjara amin'ny AMTEC. Fa ho vita tsy ho ela ihany koa ny lalana manoloana ny Sogekoa sy ny lampany tanàna eny Ivato eny ity zany dia toy ny ilay reportage nalefako omaly mikasika ny fanamboaran-dalana zay tanterahany Sogekoa moa amin'izao fotoana izao orinasa sinoa izy ity vita sinoa ihany koa zany ny fanarahana eo amin'izay fanamboarana lalana izay. Jean Emer Ambelson sy nay Narakotondrafara no mitaritra antsika any Tsipriany.
solalina ihany koa ny commune Ivato aéroport profon'izany ity fifanaovatsonia teo amin'ny Sogecoa sy ny ben'ny tanàna ny Ivato aéroport ity asa eran'ny Madagasikara. Io dia fiarah-miasa io misy fifanakalozana zany eo amin'ny commune Ivato aéroport sy ny société Sogecoa. Tsy atao tara na goudron tsy akory ity lalana mirefy 100 metatra ity fa ampiasana beton. Rivotsika dia mbola naraka fanadihadiana toy ny teo anivon'ny fitsarana ohatra araky ny voalaza ihany koa dia niakony ireny orana tsy nijanona io maraina io sy ny andraikitra ireny pompier-na mpamonjivonjy-aina ireny. Ny amaraniko tanteraka ny vaovao izao atoandro zao dia fantatra fa nahitana fanafiana amin'ny tapiadiana io maraina io tokony tamin'ny 6 ero sasany teo io teny amin'iny lalana ankady baoka iny malona ny pizzeria izany. Fiara 4x4 nentina karana sy mpamily no nisy nana mpamily malagasy izany no voatifitra ary voatery tsy maintsy nijanona ity fiara 4x4 nisy nanafika ity ankory ny agagana fa dia vola 10 tapitrisa ambulance na 10 tapitrisa ariary no nalay teodara tamin'ny 6 ero sasany io zay no nisiny zany fanafiana amin'ny tampiadiana zany io maraina io tapitra tanteraka ny vovoantsika izao toandro zao mbola hiaraka eto ansika raha riva misaotra vetivety.